Araka ny nambaran'ny pasteur Mayolina kosa nandritra ny fitsidihan'ny fiangonana Apokalipsy dia tsy lasora dia ny taona 3 indray ny faminaniana nomena azy manaraka mialohan'ny amin'ity taona 3 ity izay anendren'Andriamanitra azy ho filoham-pirenena. Maro izy ny faminaniana izay misy tonga ao amin'ny anjomen'Andriamanitra azy saingy samy manana ny azy ny vahoaka malagasy tsy akanavaka sy ny an'ny fiangonana Apokalipsy. Araka ny nambaran'ny pasteur Mayola tetsy alasora raha namanga ny fiangonana Apokalipsy teny an-toerana izy io maraina io dia ny taona 3 indray ny faminaniana nomena azy manaraka aorianan'ny fahataterahan'ny 3 izay nanomezan'Andriamanitra azy ny alasa azy ho filoham-pirenena. Faminaniana izay nomena ny voalohan'ny volana aprily ny taona 2000 raha ny voalazany. Lazainy koa ny pasteur Mayola fa maro ireo faminaniana nomen'Andriamanitra azy fa misy ny nomena ho an'ny vahoaka rehetra ary misy ihany koa ny nomena ho an'ny fiangonana irery ihany. Raha nanontaniana ny fomba atongavany ao amin'ny fitondrana moa izy dia nilaza fa apetraka ao aloha izay vao amirotsaka amin'ny fifidianana. Zay tsy maintsy mbola hiatena ady fa le teny teto efa Jehova mihitsy no miady ka dia marihana avokoa reo firenena rehetra reo dia raisitsika zany ny firenena io ny fantrana misy fantrana firenena ray zany fantrana ny anaran'le firenena io fantrana anankiray kolokolo ny tena anaran'ny firenena io. Ny firenena anankiray da aly ny anaran'ny firenena anankiray io. Ny firenena anankiray dia ny tsy fisian'ny fandriampahalemana eo amin'ny faritra anankiray, ny tsy fahasalamana firenena anankiray, ny fampianarana zay tsy mandeha milona ny firenena anankiray, ny fambolena sy ny fiompiana ny firenena anankiray. Tsika misy hatramin'izay ireo zany raha vao tafitan'ny Jordany tsika dia fahavalo sy maintsy ho potehana daholo satria Jehova no hiady afatsika manatanteraka an'izany ka tsisy adana olotsika ireo na iray aza hoe voninahitra le mpanjaka. Halleluja! Halleluja! Amena! 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 Tsisy ajanona ireo mpanompo Mosesy. Efa maty Mosesy mpanompoka mitsangana mitahy ity Jordany ity ianao sy ireo olona rehetra ho any amin'ny tany zay omeko azy dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra zay nidiavy ny faladianareo dia efa nomeko anareo araky ny voalazako tamin'ny Mosesy. Ny tany rehetra izay nidiavy ny faladianareo dia efa nomeko anareo araky izay voalazako tamin'ny Mosesy. Zay tany nandehanantsika rehetrarehetra eran'ny Madagasikara firenentsika ty zany efa nomena atsika ty. Andiny fadimy tsisy olona janona eo anolonao amin'ny andro rehetra iainanao. Amena! Fa tahaka nombako Mosesy nombako anao koa tsy andao anao na afoy anao ao Jehova. Laza ihany koa ny pasteur Mayola fa araka ny nambaran'ny Jehova Andriamanitra dia tsy hisy janona eo anoloan'ny vahoaka sy ny firenena malagasy ka ho fongotra manomboka amin'ity taona ity izay mety fanakatsakana sy fanelingelenana ao amin'ny fahampandrosoana dia ny kolikoly, ny tsy fandriampahalemana, ny fanodikodinana sy ny fangalarana ny harem-pirenena ary ny gapiraraka isan-karazany. Anisan'ny hita teny an-toerana tamin'ity maraina ihany koa ireo mpanao gazety vahiny izay nanaraka izao dia ny pasteur Mayola izao, mpanao gazety izay amin'ny fahitalavitra sy onjam-peo iraisam-pirenena. Ny tany masinao zany fa tsy